Amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny tena malaza ao a Madagasikara ny resaka baolina kitra ary be dia be ny malagasy izay manantena fandresena. Izahay ato anatin'ity chaîne ity ihany koa dia mivavaka ho an'ny ekipam-pirenena malagasy mba hahazo fandresena ary handrobaka ny amboara. Mikasika an'izay tranona 2024 zay moa dia nahazo fanasana hijery finale tranona avy amin'ny CAF ny filoha Rajoelina. Ankoatran'ny filohan'ny FIFA Infantino dia isan'ny nandefasan'ny Patrice Motsepe fanasana hijery ny lalao famaranana ny tranona 2024 ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy ahivina moa ny mikasika an'ity lalao famaranana ity dia rampitso no hanaovana azy izay lalahy ionan'ny Madagasikara sy Maroky izay atao any Nairobi Kenya. Hilaza zavatra betsaka moa isika ato anatin'ity video ity fa mialohany hidirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne natsika ary asivo zay amin'ny video indrindra azadino ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko fafy, abonné vetivety ary ny chaîne natsika. Lazaintsika teny amin'ny fampidirana moa ny resaka lalao famaranana ny ekipam-pirenena malagasy izay ho tanterahana any Kenya. Manoloana an'izay moa dia tsara ho fantatra fa feno ny toerana ho an'ny sidina manokana ho an'ny Kenya. Nohatran'ny isan'ny toerana zakan'ny fiaramanidina ny olona tonga izay nisoratra anarana ho an'ny Kenya hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Amarson Mustafa. Misy ireo orinasa lehibe no nividy tapakila maherin'ny 50 ho an'ny mpiasa ao aminy. Nilaza ny hanao fangatahana amin'ny filohan'ny Republika ny ministra mba hanampina ny fiaramanidina iray hitatitra ireo mbola maniry ny handeha. Ireo avy dia nandoa ilay vola 50 isanjato saram-pandehanana no nahazo toerana mialoha araka ny fanazavana hatrany mikasika an'ity vaovao ity. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia mikasika ireto manamboninahitra izay namoy ny ainy ireto. Ny andro vitsy lasa izay moa dia niarantsika nalala fa naheno vaovao mampalahelo isika mikasika ireo manamboninahitra izay nodimandry. Notolorana maroboninahitra ireo parasitista telo izay namoy ny ainy. Nandritra ny fanaovam-beloma farany ireo manamboninahitra telo namoy ny ainy tamin'ny filatsahana anelonaina no nanolorana maroboninahitra Chevalier de l'Ordre National azy telo lahy. Ankoatran'izay dia nomena ihany koa ny médaille de la gendarmerie izy ireo. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy ny ministeran'ny filohalindahy ihany koa dia samy noentina amin'ny tanindrazana avy moa ny vata mangatsikany ireto parasitista ireto taorehany izao fanaovam-beloma izao. Rehefa avy nizara ny mikasika an'ireny manamboninahitra izay namoy ny ainy reny moa isika dia ndeha arisika izarakely ny mikasika ny Madagasikara sy Colombia. Tonga ao a Madagasikara ny filoha lefitry ny Republika ny Colombia raha araka ny vaovao fantatra. Ny andro ny alakamisy 20 Aogositra 2024 no nigadona tao a Madagasikara i Ramatoa Franciamina ilay filoham-pirenena lefitry ny Republika ny Colombia. Ny tsena azy teny amin'ny siranam-piaramanidina ivaty ny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Rasatra Faravavitafika. Anatin' izao dia ao a Madagasikara izao izay tafiditra amin'ny fitetezany ireo firenena Afrikanina dia hisy ny fifanakalozana hatao mba hitadiavana fiaraha-miasa vaovao indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana, tontolo iainana ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, toe-karena ary koa ny fifanantonany vahoaka ao amin'ny firenena roatonta. Anisan'ny tsara ampahafantarina moa iny ny mikasika ny Madagasikara Colombia iny ka izany indrindra no antony nilazana izany aminareo rehetra tonga ao a Madagasikara ny filoha lefitry ny Republika ny Colombia. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha arisika ilaza ny zavatra hafa indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia zavantranga tao Antananarivo renivohitra ka zareo kely aminareo rehetra ato izay mpanaraky ny zavamisy mpanaraky ny vaovao. Raha ny vaovao mikasika an'ity moa dia nentina nitsoka ny Strapotin rehefa tsy azon'ny famerim-bolany. Ity tranga izay resantsika ity moa dia tranga niseho androany maraina tanatin'ny taxi B 139 nentiny ity pandeha nitsoka ny seza volamena. Niakatra teo Antanimena ity farany ary arivo ariary no nalohany rehefa tonga teo amin'ny Rahasalama dia nitaky ny 400 ariary famerim-bolany ity farany. Nilaza nefa ny resevera fa efa nomeny ny famerim-bola ka raikitra teo ny fifamalina. Rehefa raikitra ny fifamalina dia tsy nentina nomehatra amin'ny farany ilay resevera mandra-pialany ity tovolahy ity. Tezitra nohon'izany izy ka sady nanompareny izy no nentiny nitsoka ny Strapotin roa an'ity taxi
be ity. Izany moa ny zavatra niseho tao Antananarivo renivohitra ka zareo kely aminareo na tiana na tsy tiana na yakena na tsy yakena dia raha olona mbola mpandeha taxi be dia anisan'ny tena mahasorena indraindray ireo recevera indrindra moa rehefa iny be client iny no tena amoahany izy ireo ny toetra ratsiny. Ny manaraka ihany koa dia resaka fanadihadiana izay hisokatra araka ny nambarany ministry ny filohalindahy malagasy dia hosokafana ny fanadihadiana mixte izay iraisan'ny tafika malagasy sy frantsay misahana ny faritra atsimo ny ranomasimbe indiana momba ny nafaty ireo parasitista telo izay teny Arivonimamo. Natao izany ahafahana mandray fepetra hisorohana ny toy izao hoe izy fiofanana hakana brevet parasitista ny rahana tamin'ny tafika frantsay fa tsy fanazarantena araka ny vaovao mihely no navoa azy ireo hoy ny fanazavana hatrany. Nanamafy izy fa tsy ho drivotra mahery mialohany hitontonana tamin'ny tany no nahatonga izany. Manoloana io fanambarana io moa dia naneho ny heviny ihany koa ny solombavambahoaka Randriana Solon'ny Akositeny ka hoy izy nilaza hoe toy ny tranga tany Ikongo tamin'ny 2024 olona 20 mahery no maty nitifitra nataony zandary nefa hatramin'izao tsy mbola nisy valiny mazava na ny fahamarinana na ny fitsarana lasa tahaka ny hoe voafafa amin'ny tantara zany ny zava-misy hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany solombavambahoaka ny Toliara Andriamatoa Randriana Solon'ny Akositeny. Resadresaka ny mikasika ny tay indray isika rehefa miresaka mikasika izany tay izany moa dia tsy miresaka mikasika amany intsony satria tsy maintsy miaraka foana ny tay sy amany izay ilay hoe tay amin'ny amaniny. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny commune Antehiroka moa dia mpanary-tay amin'ny bidon tratra teny Antehiroka amin'ny andro alina no hanariany ireto olona ireto tay amin'ny bidon izay tanterahany izy ireo amin'ny kalesa. Tratra ambodiondry izy ireo raha iny hanary ireto maloto amin'ny bidon marobe ireto efa fanaony izy ireo izany fa izao izy ireo voatratra hoy ny commune. Izany moa ny zava-nisy teny Antehiroka ny resaka tay amin'ny amaniny ny resaka mpanary-tay amin'ny bidon tratra teny Antoerana. Somary efa betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay efa voalazantsika sy ny zavatra izay efa nasiantsika resaka tato anatin'ity video ity raha fitipitinina ireo rehetra izay voalaza dia ny resaka ny mikasika ny ekipam-pirenena malagasy isika izay hiatrika lalao famaranana atao any Kenya. Tato koa isika nilaza ny mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nahazo fiantsona manokana. Tsy latsa-danja amin'izany ny firesantsika ny manamboninahitra telo izay namoiny ainy. Tato ihany koa isika nilaza ny hoe efa tapitra ny sidina izay mankany Kenya ho an'ireo izay anohana ny ekipam-pirenena malagasy. Noho ny farany moa dia nilazalaza ny mikasika ny resatay isika ka hoya hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valam-parana intsony ajanonantsika hatrekoa ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato sesisesy zay fa tsy halavaina ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.